Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Saorana ny Tompo mbola nomeny izao tombonandro vaovao izao indray isika. Meny fitiavany, meny famirapo, makasitraka ny rahavavy lidera koa. Izay nanome ahy eto ny anjara asa fanompoana. Hampita ny hafatra moa no anjara asa fanompoana izay ataoko eto anatrehanareo. Hampanetretena no hampitana izany hafatra izany eto anatrehanareo tsirairay avy. Fahalohany hampitana ny hafatra dia andelo asika hivavaka ho ny tenin'Andriamanitra tena hoe ny fanahy anie no hampiteny ahy eto ny fanahy masina fa tsy ny fahaizako na ny fahalalako no tanterahako eto. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondrasika ny vavaka eto. Ray masino mbola misaotranao indray izay raha mbola nomenao izao tombonandro vaovao izao. Misaotranao fa noho ny fitiavanao sy ny famiraponao no mbola mahatafazorana eto. Menao hery, menao fahasalamana, menao fifaliana, menao asa, mbola menao asa fanompoana. Misaotranao amin'ny zavatra rehetra, misaotranao koa amin'izay rehetra mandalo ambany masona tsirairay avy. Ireo mandalo atosarotra, mandalo olana, mandalo hakiviana, mandalo fahasalamana fa ny teninao dia manao hoe mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra. Misaotranao koa Tompo raha mbola menao fotoana eto izany mbola afaka hampitany hafatra eto amin'ny tsirairay avy. Tsy amin'ny fahaizako na amin'ny fahalalako ny zoroko eto fa hanatanteraka ny sitraponao. Mifona amin'ny foko manontolo amin'ny sy fahatanterahako rehetra no fomandraha toko manana ny fahalemeko, manana ny fahadisoako. Mifona ho any tena lokany vava, ny fisaina, ny fizeriko, ny famindrako, ny toepoko, ny fitafiko. Dia hifonako eto anatrehanao mamindrafo ho amiko ary mamelany heloko. Sasa madio mba ho hafakeloko ary dio mba ho hampahotana. Ngataka ny taridalany fanahy masinao indray raha hanao ny hampitany hafatra eto. Soro ny lelako toy ny lany hafa mahay ampitanenao haraka ny sitraponao. Sokafo ny fomam-panahy tsirairay avy handray ny teny, handray ny hafatra. Zay rehetra ifampizarana eto ho voninahitra ianaranao. Makasitraka Tompo voninahitra teo anao rery ihany. Hatra amin'ny anio ka ho mandrakizay. Haleluia. Amen. Amen. Araka ny voalazako taminareo moa hoe izany no voatendry hampitany izany hafatra izany eto anatrehanareo tsirairay avy. Hampanetretena no hampitana izany hafatra izany eto anatrehanareo. Fa tsara marina moa fa izay atao amin'ny fiomanana any an-danitra dia mana ny tema isam-bolana izay mitondra ny lohateny hoe famelan-keloko. Amin'ity volana oktobra ity izany dia ny famelan-keloko no tema hoentina hampitaina ny hafatra amintsika tsirairay avy. Agnatin'izany koa nefa dia tsara ho fantatra antsika izany hoe famelan-keloka izany. Famelan-keloka ry havana dia ilay fanavotana, famonjena, izany no idirantsika ny fanjakan'ny lanitra. Nameny izany ny lahatokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hana ny fiainana mandrakizay. Namena ny Jesosy Kristy sika hanavitra antsika, hanalana ny fahadisoantsika, ny heloko antsika. Agnatin'izay koa nefa dia amin'ny alalany koa no angatahantsika fonana famelan-keloka satria mbola amin'ny alalany no iainantsika amin'izao tontolo izao ity ary mbola amin'ny alalany koa no idirantsika ny fanjakan'ny lanitra. Ka ilaina dia ilaina izany famelan-keloka izany raha vavy raha nadahy malala ato amin'ny Tompo satria izany no mbola hivelomantsika eto ambony tany ary izany koa no hidirantsika ny fanjakan'ny lanitra. Ka tsara ny mahalala mifona mibebaka eo anatrehan'ny raisika mba ho voavela ny heloka antsika. Agnatin'izany koa nefa dia ilaina koa le miditra fanoloran-tegna, miditra mibatisa satria izay vao voavela ny heloka antsika. Agny amin'ny ranobe ilay fagnadiovana, fangalana ny fahotana. Dia voavela ny heloka ny olo anankiray izay izy vao afaka mandray asa fanompoana, afaka mitory ary afaka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra koa, izany hoe tsy miverina amin'ny ratsony rehefa miditra amin'izay fanoloran-tegna sy amin'ny batisa ny ranobe izay satria eo no ahitanantsika ny famonjena, ilay fagnavotana. Ka andeha ary sika hijery ny tenin'Andriamanitra hisintonantsika n'izay lesona izay momba ny hoe famelan-keloka izay. Ny teny Jehovah isika dia ato amin'ny Korotianina, ato amin'ny zafady ato amin'ny Petera faharoa, toko fahatelo dia ny andiny fahasivy. Izay mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny Tompo tsy hamela ny teny fikasany araka izay natao ny sasany ho falehany. Fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mazava dia mazava ny teny izay hampitana amintsika eto raha vavy sanadahy. Ny Tompo dia tsy mamela antsika ho rery ho ny teny fikasany na sahala ny fanao ny sasany falehany fa mahari-po amintsika izy ary tiany tsy hisy ho very sika fa ho tonga amin'ny fibebahana. Izay ilay namonjen'Andriamanitra antsika, namonjen'i Jesosy Kristy an'izao tontolo izao. Nomena ny zanany lahatoka mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy na hanavorany antsika amin'izao tontolo izao ity.
nidirany tamin'ny fifasiana tamin'ny hazo fizaliana, nagnavora ny fahotansika ny fahadisoasika, avoavela heloko asika, mba hamonjena asika satria izany no nidirasika agnambany fahasoavana fa sy ambany lalàna sonitsika, tahaka ny zanak'Israely izay mbola tambany lalàna ny Jehova taloha, fa i Jesosy Kristy no natao solo ny rany zanak'ondry izay famelan-keloka ny zanak'Israely, dia izany no namelany heloko asika amin'izao tontolo izao ty. Izy no natao rany zanak'ondry solony nafoiny ny ainy noho ny amin'zazo ianao. No inona ny atony? Sisy tia no very sika na dia ndray aza, fa tia no tonga amin'ny fibebahana hiditra amin'izany fanjakany lanitra zany, satria mbola magnomana ny toerana ho asika Andriamanitra. Araka ny teny Rafalasa izy dia ny teny fa hialoha lalana anareo aho ka hagnomana ny fitoerana ho anareo tsirairay avy any an-danitra. Ka izay olona manaraka ny Kristy dia tadidio fa tsy maintsy manana izay famelan-keloka izay. Ka agnao koa nefa tsy voavela ny heloko anao raha tsy mandray azy, izany hoe tsy manao kristianina rotobe fotsiny fa miditra amin'ny fanoloran-tegna, miditra amin'ny batisa, izay le fagnadiovana ny heloka, alaina amin'ny ranobe ny fahotana, dia voavela heloka asika, dia izay fandraisa asika an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika izay le fanavotana, izay le famonjena, izay le fanekena tahaka nataon'ny Abrahama sy Saka nagnavora ny zanak'Israely. Dia ohatran'izany koa ny amin'zazo ianao hagnavora ny ankonantsika sy ny fianakaviantsika, satria izay mandray azy no fatany ary izay mahalala azy no tiany. Ka tokony hiditra amin'izany zazo ianao, hiditra amin'ny famelan-keloka, satria ilaina dia ilaina zany famelan-keloka zany, satria sika dia mpanota mandrakariva eo anatrehan'ny tompo. Impito amin'ny pitopolo sika no manota indray andro, impiry sika no mba mahalala amin'ny fona, mahalala amin'ny bebaka, mahalala mahatsapa ny fahadisoasika eo anatrehan'ny raisika izay nahary asika. Ka izany no ilaina ny fibebahana, ilaina ny famelan-keloka, satria izany no mbola halava velo asika amin'ity andro, amin'ity fiainasika amin'izao tontolo izao ty, ary izany koa no mbola hidirasika ny fanjakany lanitra dia ny vokatra ny famelan-keloka. Ka raha tsy mahalala amin'ny fona mibebaka sika dia tadidio fa ho ringana agny amin'ny fahotansika agny. Ina moa no mahatonga ny maharingana an'izao tontolo izao? Satria marobe ny fahotana izay vita mitambatambatra, tsisy mahalala amin'ny fona, tsisy mahalala amin'ny bebaka, fa dia faly fotsiny fanamena ny masoandro maraina, miposaka ny masoandro, fahazavana ho an'ny ratsy fanahy, ho an'ny tsara fanahy, dia matoky fotsiny ny olona rehetra fa mbola mena tombonandro fivelomana, dia tsy miraharahan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra nefa tezitra amin'izao fotoana izao, efa mikapoka izy satria tsisy teny ho very sika na dia ndray. Dia tadidio fa kapoka fitiavana regny zavatra mandalo ambany masosika regny, mba hahatonga saina sika vahoaka malagasy, mba hahatonga saina an'izao tontolo izao ty, mba hifona hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ka hiverina amin'Andriamanitra hanompo azy. Izay no antony mahatonga an'iregny loza mandalo ambany masony tsirairay avy regny dia vokatra ny namonjeny an'izao tontolo izao. Ka sisy tia no very ty izao tontolo izao ty, fa tia no tonga amin'ny fibebahana ka hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Ka ilaina manasa sika rehetra mihitsy zany amin'izany fibebahana famelan-keloka zany, mba handraisanao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Ary raoto ny andro azo anao vasoa fa miaratsy zao fiainana izao, ary efa manangasanga ny vaninandro farany sika, efa voalaza ny teny soratra masina avokoa, efa mitranga avokoa ny zavatra zay voalaza ny teny soratra masina, fa agny aparany agny dia hisy fahoriana. Ary rehefa mitranga ny loza rehetra, ny firenena hamely firenena, ny fanjakana hamely fanjakana, mpizanaka sy ray aman-dreny hifanolotra amin'ny fahafatesana, hisy ny mosary, hisy ny horohorotany. Zany no famantarana fa hiandohan'ny fahoriana ny zanak'olombelo. Dia tadidio fa efa agnatin'ny fahoriana mihitsy sika olombelo amin'izao fotoana izao, izany hoe efa voalaza ny teny soratra masina dia efa mandalo avokoa. Adikan'izay zany efa tsy ela tsony le vaninandro farany, fa efa manakaiky. Ka mila magnararaotsy ny andro azo anao vasoa sika, aza taraiky amin'ny filàny izao tontolo izao ty, aza taraiky amin'ny hila ny zavatra mahafaly asika amin'izao tontolo izao ty, fa kasaho ny fanjakana sy ny fahamarina dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ka kasaho le fanjakana hizedagna sika agny an-danitra, fa aza lanina amin'izao tontolo izao ty ny vaninandronao, ny fotoananao, satria mbola tsy izao le fiainana, fa mbola misy le fiainana faharoa amin'izao tontolo izao ty. Izy no hitanareo loza fa any an-danitra sika hita fiadanana. Ka kasaho ny hiadana sika agnambony, kasaho ny hitasika ny fiainana mandrakizay, fa le zavatra azo sika aty ambony tany dia varahana, mikorosana, feno kalalao avokoa regny, trano-kala, fa ny agny an-danitra agny no ahitasika ny fiainana mandrakizay
Agny no ahitasika ny fiadanana ka mila manatanteraka an'izany sika tsirairay avy mba sy ho ringana amin'ny fahafatesana amin'ny faharatsisika. Dia apetraka apelatagna sika tsirairay avy zay teny zay nafafy zay tena hoe mba ho agnisany ho voavonjy eny ankonanao ny tegnanao ny manodidina anao ary mba ho anisany ataon'ny tompo fitaovana koa anao amin'izay afatra nampitana zay. Ka andeha ary mbola faherisika ato amin'ny lioka toko 420 dia andiny 770 ary mba ho toriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Tasika amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Ary mba ho toriana ho izy zany fibebahana zany manomboka amin'ny firenena rehetra fa manomboka eto Jerosalema. Tsy maintsy toriana zany fibebahana zany amin'izao tontolo zao. Zay le hoe toriana ny filazany tsara mandra-pahataperana zao tontolo zao. Tsy maintsy toriana zany, tsy maintsy ampitaina zany, indrindrandrindra fa zany fibebahana zany fa manomboka eto Jerosalema. Le Jerosalema dia manomboka amin'ny ankonanao, ny fianakavianao, ny manodidina aminao, ny mpiarabelona aminao, ny mpiray tanindrazana aminao, zay ianao vao mitory agny amin'ny firene hafa koa. Zany hoe alay voalohany ny ahatra amin'ny handriny rahalanao, ny anao aloha no alay voalohany. Raha tsy afaka anao ny asy amin'ny handrinao, zay ianao vao afaka hagnala ny asiny amin'ny rahalanao. Ka tsy maintsy ny anao aloha no diova voalohany. Anao aloha no atao azo atoka voalohany vao afaka mamonjy ny ankohonana, fianakaviana, ny manodidina, ny mpiarabelona, ny mpiray tanindrazana. Satria raha tsy azo atoka ny anao tsy afaka hitaogna olo. Satria mbola maro ny zavatra ho sapan'olo aminao agny, anao mbola manao an'izao, mbola manao an'izao. Dia mba tsy hisinan'izay dia atao azo atoka aloha ny anao. Esory ny asy amin'ny handrinao, esory ny fakamangidy rehetra agnatinao. Dia rehefa mahafitanao fa tafahorina koa anao amin'izay asa fanompoana izay dia lasa koa anao mamonjy agny amin'ny ankohona satria manomboka eto Jerosalema ho izy nitorianao. Ao amin'ny ankohonanao, ny fianakavianao, ny mpiarabelona aminao, ny manodidina anao, mpiray tanindrazana aminao, zay ianao vao mivoaka amin'ny firenena hafa, zay le hafatran'Andriamanitra. Ka mila pitaina amintsika tsirairay avy zany fibebahana zany, zany famelan-keloka zany satria izany no aizahoantsika valim-bavaka dia ny olona voavela heloka. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe Jesosy Kristy dia mason'i Jehova dia mahatsinjo, ny sofiny tsy lalo-dalovana, ny masony mahita tsara, ny tanany mahavonjy, fa ny fahotansika no hevitra mampisaraka asika amin'Andriamanitra ka dia manafo ny tavany amintsika izy tsy miaino asika. Zany hoe agnisany tsy azahoantsika valim-bavaka le fahotansika, le sy famelasika, le sy fahalatsapahasika, ny fahadisoasika hifona hibebaka ao anatrehan'Andriamanitra dia agnisany tsy andraisasika valim-bavaka zany na dia hivavaka andro manala asika ho kosa-dranomaso ny tavasika. Ka asika tsy mahalala mifona, tsy mahalala mibebaka dia tsy hisy valim-bavaka ho azosika ao. Fa ny olona raha fa hivavaka dia misaora aloha, misaotra azy aloha anao satria nomeny tombonandro vaovao. Vita ny fisaorana dia mifona mibebaka ny ratsy nataonao, mifona mibebaka ny olona zay hoentinao mibavaka. Vita le fifonanao zay anao vao afaka mangataka zavatra mitombo satria efa nahazo famelan-keloka anao, efa nilaza ny fitarainana ny fahadisoanao rehetra anao, dia zay no afaka hamela heloka asika ny tompo, zay vao afaka hihaino ny vavaka asika zay angatasika aminy satria sika nahalala ny fonany bebaka teo anatrehany. Dia zay vao tsy ahisy tsony le hevitra mampisaraka asika amin'Andriamanitra satria zay efa niteny hoe ny sofiny mahare, ny masony mahita, ny tanany mahavonjy, fa ny fahotanareo izy no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy mihaino anareo izy fa magnafi ny tavany aminareo. Satria sika tsy mahalala mifona, tsy mahalala mibebaka. Raha ny olona ny mahasapa ny hadisoany, mahalala mifona, mahalala mibebaka dia tadio fa ny Andriamanitra zay toposika dia Andriamanitra mpamela heloka, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra be fitiavana ary manome fitahina ho ny taranaka faramadimby rehefa tsara ny ataosika ary orzona kosa rehefa ratsy ny ataosika. Ka mandehana amin'ny fahitsina foana, amin'ny fahamarina foana ary mitadiavan'Andriamanitra mitahotra mikovotra ary mila correct, mila mahisy, mila entitra, mila matotra zany olona miaraka amin'Andriamanitra zany satria zany agnisany azahoantsika famelan-keloka koa zay resaka fankatoavana zay satria le fankatoavana ny zava-dehibe takin'Andriamanitra amintsika dia isika le mankatao azy
isika le magnaraka ny disiplinany, isika le mihaino azy. Zany agnisan'ny azahoantsika famelan-keloka sy ihainoan'ny tompo antsika amin'izay rehetra angatantsika ao anatrehany. Ka ampitaina amintsika zany hafatra zany mba hampiova asika. O rehefa mba nitoriana sika, misy ny mpanompon'Andriamanitra mampita ny hafatra amintsika dia aza mijery amin'ny maha olombelona azy fa raiso izay zavatra tokony ho raisinao, hampiovanao, hanagnanao famonjena, hanagnanao fanavotana, satria moa tsy ho voavela heloka raha tsy miditra amin'izany fanoloran-tegna sy fidiovana amin'ny ranobe zany fandraisanao an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, zay no ahavoavela heloka anao. Ary ny fifonanao isan'andro isan'ora isan-gondra koa no ahavoavelany heloka asika, satria na dia vita fandiova tagna amin'ny ranobe aza sika niditra fanoloran-tegna ka sika mbola miverina amin'ny raha tsy ataontsika ihany dia tadio fa mbola mpanota mandrakariva sika ao anatrehany. Dia izay na le izay no ilaina zany famelan-keloka zany mba ho voavela ny heloka asika, mba tsy ho hiditra agny amin'ny hafobe agny, tsy ho ringana amin'ny faholitoasika, amin'ny fahotasika, fa mba ho voavela heloka ka hiditra an'izany fanjakan'ny lanitra zany. Ka zay no atony agnampitaina ny hafatra amintsika tsirairay avy. Ka mila ilaina dia ilaina zany famelan-keloka zany, indrindra amin'izao vaninandro faran'izao sika dia tena hoe ilaina ny miditra amin'ny famelan-keloka, ilaina ny mahatsapa mibebaka foana, ilaina ny misaotra ny tompo foana amin'ny vaninandro iomeny asika, ilaina koa ny mahatsiaro ny fofonana amin'ny fahadisoantsika rehetra, ilaina koa ny mba mametraka ny tontolo androsika amin'ny voasika ny tokantragnosika, satria tsy asika ty zao tontolo zao ty fa ny tompo, izy no manapaka sy mandidy ary izy no mbola mametraka asika amin'ny zao tontolo zao ty. Fa tadidio fa rehefa ringana sika indray mpimaso sika dia rodana ty zao tontolo zao ty. Fa matoa zany sika mbola men'Andriamanitra fitahina, mbola afaka miasa, mbola afaka mijoro, mbola afaka manompo azy, mbola afaka manao aby zao rehetra ataosika zao, dia tadio fa mbola famonjena sy fitahina omeny asika zay, satria tia ny bebaka sika, tia ny ho hiala amin'ny faharatsiantsika sika, tia ny hiditra ny fanjakan'ny lanitra sika. Dia miala negnina amintsika ny tompo amin'izay zavatra ataosika rehetra zay. Tadio fa ny tompo ange dia tezitra amintsika. Raha ny zavatra ataosika olombelona dia tsisy sitraka an'Andriamanitra na dia ny ray aza. Zavatra tsy mahasetra masoandro avokoa ny zavatra ataosika amin'izao tontolo zao ty. Ao ny fahavetavetana, ny fahalotoana, ny lehilahy samy lehilahy manao firaisana, ny vehivavy samy vehivavy manao firaisana, ny biby, ny teny alokan'ny vavatsika, ny fifandirana, ny fifanolorana amin'ny fahafatesa, ny sampy, miakoka amin'Andriamanikafa, nefa dia samandringana sika ny Andriamanitra fa mbola miala negna amintsika. Tadidio fa tena hoe manota sika zanak'olombelo ary tena manao sinisinina azy, tsy mankatò azy, tena mihevitra ny tegna sika fa asika ty zao tontolo zao ty asika no mana ny tany sy ny lanitra zay rehetra ho aminy, ohatran'izany fihevitra sika olombelo dia nefa mbola miala negna amintsika Andriamanitra, mbola magniraka ny mpanompony, mbola maro ny mpanompo zay nifidiny hampita ny hafatra amin'ny tsirairay avy, mety mbola misy ho voavonjy ny olo dia ho ringana agny amin'ny afo agnaby. Ka mandrendra ho hafatra zao no androany, mety zao no mba taridalanao hidiranao ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hiova tanteraka anao mandrendra ho hafatra zao dia raiso am-pitiavana zay hafatra pitaina midira amin'ny famelan-keloka, midira amin'ny fifonana, midira amin'ny fibebahana, midira amin'ny fanoloran-tegna, midira amin'ny batisa amin'ny ranobe mba havoavela heloka anao, mba hamonjenao ny ankohonanao sy ny taranaka faramandimbinao. Satria le fanekenao dia sahala nitomboka se zay ny fanekeny Abrahama, Saka sy Jakoba tao amin'ny Jehova, ary hitasika fa mbola tahinan zanak'Israely zany mandraka ankehitriny. Ka ny fidiranao fanoloran-tegna, fidiranao famelan-keloka fandraisanao an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao dia tadio fa hagnavitra ny ankohonanao sy ny fianakavianao sy ny taranaka faramandimbinao zay. Ary izy tahina Andriamanitra anao mitokana, satria hafa ny manana an Jehova, sambatra zay manana an Jehova, tsy mba hanazava mahoro. Ka raha nandray azy ianao, nagneky azy ianao dia tadio fa misy ny masony, misy ny tagnany, misy ny sofiny, naiza andehananao dia mijery anao foana Andriamanitra. Fa raha voan'ny olona tsy nandray azy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana dia tadio ry havana fa miaimaimpona amin'izao tontolo zao ty. Hevery fa miaimaimpona anao amin'izao tontolo zao ty raha tsy nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, satria tsy asika ty zao tontolo zao ty, tsy asika hitany omeny asika io na dia nameny asika, tsy asika io masoandro io na dia nameny anjara asika azy, dia tsy asika io fanazy, izy no manapaka sy mandidy an'io. Ka raha agnao no nandray azy dia tadio fa ho agnatin'ny famonjena, ho agnatin'ny fanavotana, ho agnatiny ho tafiditra agny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka arakaraka ny voafafinao koa nefa fa ny voa nisarana asika, raha namafy voasara anao dia izinja voasara. Ka rehefa nandray azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana
dia lao ny faharasiana, ialao le fahalotoana, ialao zay fantatrao fa velam-pandrika ny rasy zay hevitra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra zay tsy nahafantaranao azy, dia aoka mba hiova olona afaka ianao, olom-bo fidy, olom-bo vonjy, olona nahazo famonjena. Ka izay le mpitana mihafatra amintsika tsirairay avy eto mba ho agnatiny ho tonga amin'izany famelan-keloka zany ny taranaka fara-mandiminao sy ny vatan'ny tegnanao sy ny ankonanao sy ny manodidina antsika. Ka mino afa voaraisika ny hafatra zay nampitana teto na dia fohy aza dia zay rehetra nandrenesinao teto ane dia mba ho anisany ahazo famelan-keloka anao, voavonjy anao ary zao teny nampitaina teto zao dia mba hidiranao amin'ny fanoloran-tegna, hidiranao amin'ny batisa, azahoanao famonjena, azahoanao fanavotana, azahoanao famelan-keloka ny taranaka fara-mandimbinao ary anisany ho mpanavitra ataon'Andriamanitra fitaovana ho anao amin'ny manodidina amin'ny fiarahamonina, amin'ny mpiarabelona aminao ka mba ho fanangana ho an'ny hafa sy ho famonjena ho an'ny hafa koa anao. Dia zay no hafatra nampitaina amintsika. Tsara marihina koa nefa agnatin'izay ato zahay ato amin'ny gropy ny fiomanana ny an-danitra dia manana ny gropy zay ikambanana amin'izany hoe fiomanana ho any an-danitra zay tsirairay avy ato ny fianarana fanaovana intercession isan'ny maraina, manasa anao raha mba manana hetaheta hiditra ato amin'ny fikambanana. Ato ny fanaovana intercession isan'ny maraina, ato ny fianarana baiboly isaky ny tolakandro amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 7, ato ny alombavaka isaky ny hariva manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 alina, ato ny alombavaka spesialy isaky ny zoma manomboka amin'ny 10 jusqu'à amin'ny 2 maraina agny. Ato ny fampianarana ranada pasteur Christian isaky ny maraina sy isaky ny zoma, fampianarana spesialy. Ato ny fampianarana pastoral isaky ny asabosy. Mbola ao koa ny gropy agny amin'ny WhatsApp zay mbola hitondrana intercession par vocal zay sinjarany gropy alfabetika manomboka ny alasinainy ka hatramin'ny asabosy, zany hoe manompo 24 heures sur 24 heures zahay ato amin'ny fiomanana ny an-danitra. Ka raha linany amin'izany ianao fa mba mangetaheta hiara-miombona ato aminay tsirairay avy dia manasa anao hiditra agny amin'ny mikontiny le tompon'andraikitra ato amin'ny fikambanana dia mandray anao koa zay rehetra vonona ny fanampy amin'izay tokony agnampiananao na amin'ny fagnanarana na amin'ny fitondrana am-bavaka na amin'ny zavatra zay mety hanahirana anao dia vonona ny handray anao sy hagnampy anao ny mpikambana amin'izay olana mety manasarotra anao. Ka manetana antsika tsirairay avy ho an'izay mandresy tapaka ny fandaharana eto zao hafatra apitaina aminao zao dia mba hampiovanao ka mba hakasika anao anie ty teny torena ty ary mba ho anisany ho tafiditra atao amin'ny valan'ondry atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao amin'izao fihanoanao ny hafatra zao. Dia zay ary no hafatra nampitaina amintsika dia andesika isaotra ny tompoko amin'izay hafatra nampitaina teto zay tena hoe ny tompoko anie no hametraka ny teny ampotsika tsirairay avy zay rehetra nafavy teto zay rehetra nasandratra teto fa tsy avy tamintsika na taminahy fa avy tamin'ny herin'ny fanahy masina no nampitaina an'izay hafatra zay. Ka andesika isaotra azy agnome voninahitra azy ary mbola hangataka ny fanahy masina koa hametraka ny teny ampotsika tsirairay avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristiany mbola hitondrasika ny vavaketo ray masino dia mbola misaotra anao indray zay raha mbola nomenao an'izao fotoana izao afaka nizara napitana izay hafatra zay teto. Misaotra anao fa tsy tamin'ny heriko na tamin'ny fahaizako na tamin'ny fahalalako no nampitana ny hafatra teto fa tamin'ny herinao sy tamin'ny taritalanao. Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra ka zay rehetra tsy voafehy teto tompo dia anao no hametraka ny teny am-pony tsirairay avy zay mandre an'izao teny zao ka sio ny toe-pony tsirairay avy mba ho tany lonaka, ho tany haniry havokatra ny teny zay nafafy teto ka mba tsisy halamaina ho voakasika anao ka mba ho tafiditra atao amin'ny fanjakanao ny tsirairay avy ka mba ho anisany voavela heloka eo anatrehanao, ho anisany hazo famonjena eo anatrehanao zay rehetra mandre an'izany hafatra nampitaina teto zany. Apetraka ampelatananao ny tsirairay avy ka mbola mangataka ny fanahy masinao lehibe indrindra no hanokatra ny masom-panahy ny tsirairay agnome fahazava-saina ny tsirairay azahoany bebe kokoa ny zay rehetra nafafiko teto dia anao no hanolo-saina ny tsirairay ka hitaritala ny tsirairay, hameno ny tsirairay ary hampafantatra bebe koa ny hafatra zay tiana hampitaina amin'ny tsirairay eto. Apetraka ampelatananao zany tonom-bavaka zany ka raiso ny toeranao tompo hikasika ny tsirairay avy ka sio koa ny amin'ny ankonany amin'ny fianakavian'ny tsirairay avy zay rehetra mandre ny hafatra eto dia mba ho anisany voataonanao ka ho tafiditra atao amin'ny fanjakanao ary zay rehetra nandre koa dia tsisy halamaina fa mba ho voakasika anao ka mba hanolo-tegna hiditra amin'ny fanoloran-tegna, hiditra amin'ny batisa ary hiditra atao amin'ny sitraponao
ka ho mpanompo mahatoky ianao avokoa ny tsirairay ka mba ho voavela heloko eto anatrenao. Misaotra tompo amin'izay tonim-bavaka izay, misaotra amin'ny valim-bavaka, soniaviko amin'ny anaranao zany vavaka zany, tsy ho azo ny devolo mpangalateny mpangalabavaka, makasitraka tompo. Haleloia. Amen. Amen. Zay ary no hafatra nampitaina amintsika raha vavy sanadaha malala ato amin'ny tompo dia ny tompo any no hametraka ny teny bebe koa posika tsiraray avy zay rehetra tsy voaveko teto dia mino afanisa ny olo voavonjy koa ngao sy ny akonanao zay rehetra mandresy tapaka ny fandaharana dia ho anisany olo hamonjy ny akonanao sy ny fianakavianao sy ny manodidina ny mpiarabelona aminao ko agnisany mba hampitany hafatra koa ngao zay rehetra voarainay teto dia ny voninatrany ho averiko amin'ny Jesosy Kristy rery hany ny fiadanana ny ho amintsika tsiraray avy zay manaraka sy tapaka ny fandaharana. Haleluia. Amen.